Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny hetsika iray volana ny mpanazava sy ny tily nisy ny hetsika nokarakaraina tao anatin'izany izay mifanindran-dalana amin'ny fandaharam-potoana ihany koa. Ny volana May dia natokana indrindra ahatsiarovana ireo mpanazava sy ny tily. Anisan'ny manamarika izany isika eto an-toerana isaky ny roa taona ary maharitra ny volana May manontolo ny fankalazana izany. Ny tamin'ity taona ity dia nisafidy ny lohahevitra hoe tsika ampirahalahiana ny mpanazava sy ny tily ka hizara hafaliana manerana ireo mponina indrindra fa ireo sahirana eto an-drenivohitra. Ny tena asan'ny mpanazava sy tily dia ny an'olon-kolo zazalasy zazavavy tonga olom-pirenena valina tonga antsom-pianakaviany ary ho vavolombelony Jesoa Kristy izay no antom-pisiny. Ny asa samy ankoatr'izay dia ny mitondra hafatra ho an'ny fandriam-pahalemana. Izany hoe araka ny maha-message de la paix anazy dia manao action asa eny anivon'ny fiarahamonina izy ho an'ny fandriam-pahalemana. Izay no anamarihany azy. Ny anisan'ny hetsika hiavaka mandritra ny iray volan'ny mpanazava sy ny tily dia nisy ny hetsika Happy Raid and Camping izay ho tanterahana etsy votovorona ny asabotsy 12 May. Anasana ny rehetra izy io fa tsy ny tily sy ny mpanazava ihany fa ihany koa ireo liana amin'ny aventure. Afaka misoratra anarana eny amin'ny Lema Ampefloaraka izany ireo izay handray anjara amin'ny hetsika ny asabotsy 12 May amin'ny 10 maraina. Ny tontolo politika no nisongadina tamin'ity takariva ity isany amin'izany ny fihaonan'ny tompony ndraikitra avy eo anivon'ny SADC sy ny mpanao politika izay nanosony ny tondrozotra ivoahana amin'ny krizy. Isorana feno Tokolasy Tokovavy naharitra hatramin'ny farany nanaraka izay fampalalama vao zay ho amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.